Ampitsikina tanteraka indray no iarahana aminao amin'izao takarivan'ny zoma fa raika amin'ny telopolo ny volana janoary taona 2024 izao manasa anao hanaraka ny vaovao atra amin'ny farany izay hosantaritsika anatin'ny vaovao samihafa moa izany manasongadina indrindra ny akon'ny vaovao izay misy any ampitan-dranomasina any mahakasika indrindra an'ireo mila ravinahitra any ivelany ary dia fantatra fa vehivavy iray telo amin'ny telopolo taona no nodimandry tany Koweït rehefa niasa 10 volana nandritra 10 volana tany amin'izay toerana izay fanadihadiana misimisy kokoa mahakasika an'izay no entina amintsika ato anatin'ity sary voalohany ity. Vehivavy iray indray no fantatra fa nodimandry tany Koweït rehefa niasa tany an-toerana nandritra ny 10 volana. Telo amin'ny telopolo taona io vehivavy io ary mananjanaka iray. Tamin'ny taona 2024 izy no niala teto Madagasikara hiasa any Liban. Nahavita asa nandritra ny 7 taona ny tenany ary niverina teto Madagasikara. Tsy nisy ny olana nandritra ireo fotoana ireo araka ny filazan'ireo fianakaviana akaiky. Nitady asa hafa nefa izy rehefa izay ary nandeha tany Koweït. Avy tany no nilaza ireo agence izay nandefa azy fa maty tany an-toerana ilay vehivavy. Taitra ihany aloha izay fa alaina inampintsana satria na raha ohatra izy ka tetoeterana na tany ivelany zany rehefa hoe izay ny andro afatesany dia izay Andriamanitra mandahatra ny zavatra rehetra. Tena salama tsara mihitsiny izy. Salama izy. Dia izy niala teto koa tsisy hoe olana tany mpampiasa azy na ohatrany. Tsy nanana olana. Nanahoana fandraisana tanan'ireo agence sy ny tompon'andraikitra tamin'ny fampidinana-drazana? Tamin'ny fampidinana-drazana zany dia ny agence sy ny tompon'andraikitra zany no nahatonga anazy tonga soamantsara taty satria izy efa nandritra ny 10 volana izy zany ny tany dia misaotra anazy ireo zany izay satria na raha tsisy anazy very faty tany miakanay. Zareo ireo nefa tsy nanazava hoe inona ny tena nahazo anazy? Raha ny fitantarany zareo zany dia hoe izay fotsiny satria na efa natao moa mpanadihadiana tany zany dia hoe arety toera fotsiny nahazo anazy. Asa trano hatrany no nialan'ny vehivavy maty teto Madagasikara, tsy nanana aretina nitaizana ihany koa olana teo am-pampiasa azy izy raha ny fitantaran'ireo fianakaviana hatrany fa dia nilazaina fotsiny ireto farany fa hoe maty tampoka ary nijanona ny fony no nahatonga ny fahafatesana. Tsy nisy ihany koa nefa ny disadisa ny aina ny fony izy tany ivelany. Amin'ny alahady izao moa ny fandevenana azy.